I malalan'Andriamanitra sady rantso ny masina ampitomona amintsika ny fiadanana. Amen. Velom-piterana zay raha eo ny amin'ity alakamisy 1 Aogositra 2024 ity, zay anoisanao anay indray ny sakafo sazanay anio dia nifinaina zay totota ao anay amin'ny alalan'izao fandarana izao. Dia miteneny ianao tompo fa voninkaina ianao mpanomponao aoka nakako amponay ny teninao i Jesosy Kristy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinainao antsika ny 1 Aogositra ity dia maka toko favalo amin'ny fefina amin'ny telopolo ka hatramin'ny favalo amin'ny telopolo. Maka toko favalo amin'ny fefina amin'ny telopolo ka hatramin'ny favalo amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary anatsoina anatona azy ny vahoaka mba ampianany toy izy taminy. Raha misy tanaraka daoka izy andany tenany tsy tona ny azo fijaliany ka naraka. Fa na iza namonjy ny ainy dia averiny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia monjy izany. Fa inona moa sy ho azony olona na mahazo zao tontolo zao izy kanefa averiny ainy. Fa inona nomeny olona ho takaminy ainy. Fa na iza nomenatra sy ny teniko amin'ity taranaka ity sady mijangajanga no manota ity dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeny masina. Ny masina manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny asa fijoroana vavolombelona amin'ny finoana no raketiny zao lahatsoratra masina izao. Efa nampafantatra Jesosy eto fa zay manaradia azy dia tsy maintsy andany tenany mitondra ny azo fijaliana ka naraka azy. Fa na iza no tamonjy ny ainy dia avery izany. Fa ny iza kosa no averiny ainy noho ny amin'ny Kristy sy ny filazantsara dia monjy izany. Tena zava-dehibe ny filazantsara ny aiko sy ny fiainanao sy ny ataonao rehetra. Ny filazantsara sy ny amin'ny Kristy no ko zava-dehibe amintsika. Ny Paoly apôstôly dia samy teny mihitsy ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ny famonjenana. Ka ito aoka ny filazantsara nataontsika lolarana amin'ny fiainana dia Jesosy Kristy izay maty ny foatantsika tsangako velona fanamarinanao antsika ary ho avindray amin'ny fivelinany amin'ny roalanitra andray sy andrayanao ho any amin'ny ilay tsara indrindra dia ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Ambara tonga zay fetoton'izay nefany tia ny zasainao mba ajoro ary ary tsy menatra ny filazantsara ny Kristy ary anambasany. Ny zavatra ny tsy men'Andriamanitra atsika reavany dia ny fanahy. Fa nomeny atsika dia fanahy mahery ka samy jovavolombelony tokoa tsy menatra manambara ny filazantsara. Eto dia ambarany Jesosy mazava tsara zay menatra azy dia menatra azy kosa Jesosy amin'ny fiviny amin'ny voninahitry indray. Koksika tsy menatra jovavolombelony tompontsika sahijory tsy atahotra masomeny kasena toto zavatra sarotra sy malahirana mangatany fanamasina. Fanamasina may mampahery may mamonjy atsika amin'ny fanometsika ary tahaka ireo apôstôly fahiny nahazo hery izy tamin'ny latsahan'ny fanamasina aminy dia lasa vavolombelona traizatraiza ary tsy menatra nanambara fa Jesosy Kristy no hoan'ny mpamonjy ary tsy misy famonjena raha tsy amin'ny alalan'i Kristy dia ka ianao koa izao koa sahiny jovavolombelona. Fa raha menatra ianao eo anatrehan'ity firenena jangajanga sy madio sy mafiatoka ity dia izao koa lazain'ny tompony menatra anao koa izy amin'ny fiviny amin'ny zanak'ireo. Koropitsika hibanjina ny avy fa tsy atakalotsika amin'ny zavatra mandalo sy mitserina vetivety. Ilay voninahitra lehibe izay omeny tompo antsika amin'ny fiverenany amin'ny roalanitra satria na Kristy fiainantsika Paoly apôstôly amin'ny Kolosiana 3 dia hiara iseho aminy koa amin'ny voninahitrytsika. Koka Kristy no ataontsika lolarana sy ambetitentsika ary antoksitsika aty amin'ity zao tontolo ity satria Paoly apôstôly eo amin'ny Kolosiana 3 efa maty Kolosiana 3:7 rehefa maty ianareo amin'ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'ny Andriamanitra
Andiny faefatra, fahatelo andiny faefatra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara sy eo amin'ny koa amin'ny voninahitra tsika. Aoko fiainako sy fiainanao ahy ny fiainan'i Kristy. Izay nandany tenany mitondra azy fijaliana ary tsy nataony henatra zany fa ny fijaliana aza no nazony voninahitra lehibe dia nafatesany soa teo amin'ny azo fijaliana sy nitsangalany velona ka nanandratan'Andriamanitra ho ambony ny anarana rehetra ety ambony tany manambany tany. Toy izany koa izasy ianao tsy atahotra manana asomena, tsy atahotra foariana satria raha miara-mianatra amintsika hozy Paoly dia hiara manam-boninahitra koa misy tsetsatsetsatsyakitry izay hitako tetsytero misy fijaliana karazany telo. Fijaliana anankiray noho ny ataony olona, fijaliana anankiray noho ny ataonao. Amin'ny tinanao daholo moa zany fijaliana vokatry ny ataony olona, fijaliana vokatry ny ataonao, ary ny anankiray ny fijaliana vokatry ny fanaovanao ny sikapona hitondronao mangidy indrindra. Izy amin'ireo no karazana fijaliana aminao. Tokony ataony tany isan-jato izy amin'ireo satria naotsika andiny teny. Fa raha le olo rehetra ny fijaliana no nataony olona na no nataonao dia maty antoka ianao. Fa raha fijaliana no ny amin'ny fanarahana an'i Kristy sy fanaovana ny sikapony dia sambatra indrindra ianao satria entiny mino rehetra sy mpanara-dia an'i Kristy zany. Nefa kosa mivadika voninahitra lehibe amin'ny fisehoan'i Kristy amin'ny voninahiny dia hiara iseho amin'ny toenao amin'ny voninahiny. Amen. Saotranao izay raha io fa nampaherezinao, natanjahanao ny fonay ka na tsy navinanao hibanjana zavatra izay vetivety fotsiny izay fa hibanjana no avy dia le voninahitra irahana aminao amin'ny fiverenanao eny amin'ny lanitra Kristy Jesosy. Satria raha isehanao dia iseho amin'ny fomba manetriketrika fa tsy tahaka le fivinao tamin'ny voalohany sy nanetrikena ary maty misy teo amin'ny azo fijaliana efa trano be velona anasana Andriamanitra ambony ny anarana rehetra. Dia ampianahitra izay toko hiaritra faoriana sy aritra fanarahana anao fa kananiza moa izay fa ianao manana teny fiainana manakizay. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe rainay izay nan-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao ny sikaponao etỳ tany tahaka ny an-danitra. Menay niny anasazo anay ary mamela ny helokay tahaka namelanay izay mitoka taminay izay mitondra ny amin'ny fakapanahy fa minafanay amin'ny ratsy no amin'ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie izao tsodrano tononona amin'ny anaranay zanakary fanamaso zao isan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manakizay amin'ny Kristy, efa niaritra faoriana vetivety anareo izy nantanteraka sy ampionana ary ampitoetra anareo ary izy koa niazona fononareo tsy ho levina satria izy mitompo ny fononareo sy mpanefasa. Ho azany ny fanjakana mandrakizay manakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.